dia mbola faly miaraba asika rehetra indray amin'izao ora sy fotoana izao a Jehovah Andriamanitra ny Israely ane anisoanao izay mandrehana amin'izao ora sy fotoana izao. Androany sika dia mbola naraka fandarana makasika ny fijorona vavolombelona izay zavatra hita ary fampianarana tsy misy kilema moa zany a no ampianarisika eto. De alohan'izay nefa dia tsara raha ivavaka ametraka ny fotoana eo an-tanan'Andriamanitra. Ivavaka ary sika misaotra betsaka anao Andriamanitra ny fitiavanao sy ny famindramponao. Lehibe tokoa ianao, misaotra betsaka anao Jesosy Tompo nanome anay tombonandro sy fahasalamana izay mbola ahafahako mampianatra eto amin'ity onjam-peo-tsy indray androany. Ianao no isaorako, ianao no deraiko ary ny antony atongavako eto dia anambara fahamarinana ary anome voninahitra anao mba ho fantatry ny olona fa ianao dia maneho ny voninahitra amin'ny mpanomponao izay matoky anao. Anao anty fandarantia dia engany mba ho tafampita avokoa izay rehetra ambara eto dia ho raisy ny olona ka hitondra fiovam-piainana lehibe eo amin'ny fiainany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo anaovako izany vavaka izany. Amen. Ia, mety izao ihany koa anao zany vao mandre dia ho feny faliana ny tontolo lalina Jehovah Andriamanitra ny Israely ane anisoanao. Androany moa zany sika dia anaraka ny lay fijorona vavolombelona. Be dia be ny zavatra olazaina eto androany ary mety efa tsy andronao mihitsy ty fotoana ity dia zay ihany koa efa tsy nahandro an'ity fotoana ity tamin'ity androany ity zany amin'izao takariva izao. Dia efa tsy andro mihitsy hoe amin'ny firindray zany vina vao tonga ny ora fa efa maika te ifampiresadresaka amintsika. Ndray tenin'Andriamanitra aloha zany sika amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny Matthieu 7:12 dia manomboka amin'ny anjininy voalohany. Matthieu 7:12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Dia ny soramandry eo ambony vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo na hoe fanoharana fito nataon'i Jesosy. Anjininy voalohany ao amin'ny Matthieu 7:12. Ary tamin'izany andro zany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka besaka tafangona teo aminy. Dia niditra teo amin'ny sambo kely ka nipetraka ary ny vahoaka rehetra kosa izay teo amoron-dranomasina. Eto zany dia manambara fa misy fotoana zany Jesosy Tompo rehefa mitory teny dia mankeny amoron-dranomasina. Idirantsika somary lalindalina zay ranomasina zay androany. Satria anao mety gaga hoe fananinina ary zany no misy zany hoe ranomasina zany ina marina tena novan'Andriamanitra an'izy io inona ny tena tsy ambara telo io ranomasina io. Nahoana ary Jesosy Tompo zany no matetika mankany ny amboron-dranomasina dia mandeha sambo izy dia eny mitory teny. Matetika ihany koa ny mpanompan'Andriamanitra dia maro mankeny amoron-dranomasina eny mandeha mitory filazantsara. Satria mihevitra fa hoe Jesosy Tompo aza nankeny amoron-dranomasina ary matetika izy dia miditra ao anaty sambo kely dia mitory teny eny amoron-dranomasina eny. Matetika moa zany dia sambo kely Petera no iarahany. Dia misy fotoana ihany koa izy ny mpianatra teneny andao sika dia ampita tonga any nefa zany ny mpianatra dia manonja be ny ranomasina, misy tafio-driotra mafy. Dia misy fotoana zany ny tompo mandehandeha amin'ny ambony ranomasina. Dia Petera ihany koa nanatona anazy teny. Dia matetika zany sika mahita foana anaty Baiboly Jesosy Tompo mankeny amoron-dranomasina mampianatra tenin'Andriamanitra ho an'ny olona izay vory manaraka azy. Dia izany zany riavana dia tena hoe marina. Misy mpanompan'Andriamanitra milaza hoe ny mpanompan'Andriamanitra mitondra asan'Andriamanitra dia tokony izy fialana sasatra ny amoron-dranomasina. Fa na ny tompo aza mba niala sasatra kely teny amoron-dranomasina. Marina aloha zany fa sy fialana sasatra mihitsy nataony teny amin'ny ranomasina. Andriamanitra dia fantatsika tsara fa Andriamanitra mihitsy no nanao ny ranomasina. Ary nisodrano azy io mba havanonanaka avokoa reo trondro vaventy na trondro kely ary nampisarain'Andriamanitra tsara mihitsy ny ranomasina sy ny ranomamy. Dia misy antony zany io ranomasina io. Nisy fotoana nahitantsika ranomasina voalohany dia any amin'ny famoronana. Dia faharoa ahitantsika an'izany dia tamin'ny Egyptiana nanenjika ny zanak'Israely rehefa niampitan-dranomasina mena. Dia nalentik'Andriamanitra, narian'Andriamanitra ao amin'ny ranomasina mena ny miaramila ny Egyptiana. Fantansika izay. Ary taty ariana dia fantatsika ihany koa hoe
Amin'ny apokalypsy moa dia matetika mihitsy hoe voalaza ny ranomasina ary na amin'ny filazantsara aza dia matetika ihany koa ny tompo amin'ny filazantsara voalaza ny ranomasina. Izy io moa rehefa ara-panahy fanoharana dia fanoharana vahoaka betsaka. Vahoaka betsaka zany ny tena antony raha ohatra ka hoe fanoharana amin'ny baiboly. Kanefa izany fanoharana zany mety indray mandeha indroa fotsiny zany. De fa matetika zany dia tena tsy ambaratelo ny ranomasina zany ambarako anao. Ny ranomasina dia tena misy ary amin'ny apokalypsy dia hitantsika hoe niady tamin'ny Mikaela Satana. De rehefa resy izy dia hoy ny tenin'Andriamanitra, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina any aminareo ny devoly sady manana fahatezerana be. Satana resy no mipetraka ao anaty ranomasina. Satana resy zany no mipetraka ao anaty ranomasina. Zay aloha zany dia tsara mpahafantarina ansika fa misy devoly zany io ranomasina io. Be dia be mihitsy zany devoly mipetraka ao. Dia misy ambaratelo tahaka izao lazaiko anao. Ndray andro dia nanambara tamiko Andriamanitra hoe inona moa ny zavatra tokony haferina anao. Ny zavatra misy aloha zany voalohany mbola tany an-trano ray aman-dreny koa mbola kely. Dia tsy mitokantokana amina fiainana zahay, sy dia miteny, tsy mitokantokana. Efa taty amin'ny asan'Andriamanitra zany vao hoe mazoto miteny tahaka izao. Satria tsy maintsy mitoko teny. Fa raha mbola tany an-trano ray aman-dreny koa dia olona sotra kely, tsy mitokantokana, mamaky boky foana ny androm-piainako, dia mivavaka. Mianatra ohatran'ny ankizy rehetrarehetra. Dia tao anatin'izay anefany misy fifaniraisana tamin'Andriamanitra za. Dia tsy fantatro zany anjely zany. Tsy fantatro na iza zany. Kanefa dia fantatro efa lehibe zany vao nahalala hoe hay ve le anjely foana zany manoro zavatra na ohatra hoe manao fanadinana zany any an-sekoly. Dia misy olona mijoro eo akaiky eo manoro anao hoe zao no valiny tokony soratana. Nanomboka za nala fanadinana voalohany dia efa nanao an'izany foana mandra-panompoko amin'ny tompo zany. Sy dia nisy zavatra nanahirana na be loatra tamin'ny fiainako, fa nisy nanoro anahy foana zany teo amin'ny fiainako tamin'ny zavatra hatry natao. Zay ihany koa nefa n'izany tsy misy zavatra tiako eto ambony tany ankoatra n'Andriamanitra. Raha vao hoe Andriamanitra zany teneninao amiko dia tena hoe tiako zany ary mahafinaritra anahy miresaka an'Andriamanitra zany. Indrindra fa raha hoe misy olona mijoro vavolombelona hoe zao nataon'Andriamanitra taminy dia tena ohatra ny henoko hoe misy zavatra mangotrakotraka zany mihitsy anatiko any tena hoe mirehitra mihitsy zany fanahiko amin'ny fanompona, velona mihitsy fanahiko io. Naiza andrenesako fijoroana vavolombelona dia mampahery ny fanahiko na dia hoe miatrika ady sarotra aza za. Ao anatin'izany ihany koa zany raha ohatra ka hoe misy zavatra ataoko ka tsy mety, na hoe ohatra hoe andeha mitoerana anankiray ka sy ankasitran'Andriamanitra, dia alohany tongavako any dia misy olona tsy fantatro miresaka hoe any amin'ny toerana ohatra izao any misy zavatra tsy araka an'Andriamanitra mihitsy any, tsy mety amina zanak'Andriamanitra mankany. Misy an'izao any dia fantatro hoe za misy tsy nire olona reresahana fahakolaka dia mijanona za. Rehefa misy zavatra ny ran'Andriamanitra anahy dia maheno olona miresaka foana za hoe raha za aloha i ran'Andriamanitra zany dia mandeha aiza indray ahitana an'izany, dia mazoto amin'ilay izy. Ohatran'izany foana fitezan'Andriamanitra anahy zany hatramin'izay. Taty aoriana zany efa nanompo an'ny tompo dia niditra lalina, zay vao fantatra hoe fitantaran'Andriamanitra ilay izy. Manontany tena za hoe fa maninona ary zany no natokan'Andriamanitra ho amin'izay zavatra izay. Ny anahy ve zany anso mbola fony za mbola kely mihitsy, sa hoe no niezaka nataoko dia nahita fitsy tamin'Andriamanitra za. Sy mananana namana olombelona zany teo amin'ny fiainako, fa ohatrany hoe miditra ao anatin'ny tontolon'ny fanahy. Zay foana zany iainako, ohatrany hoe milalao na mipetra-drery. Ohatrany hoe taloha moa zany dia mianatra lesona dia maka toerana mangina dia misy manga maniry zay eo amin'ny tranonay dia eo foana eo amorona arabe dia eo foana. Indraindray any an-trano any mianatra lesona. Ny ankizy zany sahirana be mianatra lesona fa za misy manazava foana. Sy dia nanahirana anazy zany ny fianarana, sy nanahirana anahy ny fiainako, sy dia nanahirana anazy zany mihitsy ny zavatra rehetrarehetra iainako kanefa kosa misy fahasoavana zany satria misy fananarana. Ohatra fotsiny zao nitezan'Andriamanitra anao hoe rehefa tonga ny amin'ny 7 dia tsy mahita za.
inona ny antony sy tian'Andriamanitra zany hoe andeha ivoaboaka ohatrany hoe andeha vidy zavatra amin'ny alina raha misy zavatra dino any ambany vohatra mosy de nisy jiro tamin'izany fa volana no fanazavana anay tany de sy tian'Andriamanitra zany a ohatrany hoe andeha vidy zavatra ka andeha ivoaka de tsy mahita za amin'ny alina de efa fantatra ray aman-dreniko zany hoe rehefa alina ny andro de tsy mahita za rehefa tonga saina nefa zany manomboka lehibe a efa nanompo an'ny tompo a ka mahafehitena tsara de mahita za tahaka an'izay foana zany ny ainako a raha ny tantaram-piainako zany no resahana de anisany hoe nisy fiarovan'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetrarehetra misy foana zany ny fiarovan'Andriamanitra raha misy aza ny olona hoe mitady anao ratsy a de efa fantatra mialoha na ihany koa hoe izy ihany no voan'ny zavatra nataony na hoe miresaka amin'olona any ambadika any izy de iny olo iny mitantara zavatra ty amina de misy miaro foana zany za rehefa lehibe nefa zany nanompo an'ny tompo a ary mbola voatsela aza Andriamanitra de miteny amiko teo a zany vao nalala fandraisana amin'Andriamanitra efa 7 taona na 10 taona teo zay nitondrako fiangonana satria tany Jerosalema ny andohan'le fiangonana de efa 10 taona zay a tondrako fiangonana mbola tanora kely mihitsy a nitondra fiangonana 10 taona zay nitondrana ty fiangonana kristiana miaramivavaka ty a 10 taona nandehanana tamin'ny fahamarinana raha nitondra fiangonana zany de tsy misy etaetam-panahiko zany hoe za mba tenao zao za mba tenao zao fa vao manota de efa fahaizan'Andriamanitra ary ny famaizan'Andriamanitra tena sy zaka mihitsy nefa aleoko ihany aloha azo ny tanan'Andriamanitra velona toy zay atolotra an'Andriamanitra eo an-tanany jetilisa na tanany mpanota jinio tsara fa raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina na hoe amin'ny olona mpiarabelona na fianakaviana de afaka ifonanao ihany de hoe mifanaraka tsara ihany fa amin'Andriamanitra sy misy fanarahana zany fa rehefa izy milaza hoe ikapoka zay a ka tena hoe tezainy amin'ny fahamarinao de tena vitany misy mikapoka anao zay zany zavatra ny ainana de nisy taona amin'izay a nentin'Andriamanitra ary tamin'ny alina zany dia nangataka tamin'ny tompo hoe za tompo a mangataka mba azavao tsara mihitsy hoe ampahitao anao hoe manao ny zany ranomasina zany de jorova volombelona aminao azy zany momba ny ranomasina rehefa tonga amin'ny 12 alina de tonga ny anjely niteny tamiko anao ozy izy ianao fa ianao ozy izy nangataka tamin'ny tompo nangataka tamin'ny avo indrindra fa entina ijery ny ranomasina de niteny taminy aho hoe nangataka tamin'ny mihitsy a mba ijery ny ranomasina fa tsy haiko ndao ozy izy fa izy naniraka anay a de raha manaiky ianao de nandeha vatana anaty matory a de araka ny zavatra mitranga amiko foana moa zany de ny fanahiko a miala ao anatin'ny tsy vatako ty de mandeha de miaraka amin'ny anjely ndao ozy izy de nandeha mafy be akipizo ny masonao ozy izy a fa entinay mafy be anao de nandeha zay de nahita toerana tany Tamatavy zay a tany Tamatavy nandehanana aloha zany tsara mariana rehefa nany tany Tamatavy de misy ohatran'ny école zay toeram-pianarana tsy haiko na lycée izy io a amin'ny sy fantatra hoe Zakarabe Mananjara sa iza fa hoe misy Mananjara zay de eo amoron-dranomasina de tsy ozy izy a no tsy ranomasina de hiditra ao ve sika de hoe andao de jerena zany tsy ozy izy toerana tena mabesaka olona maty a eto Tamatavy satria misy fivezivezena ranomasina samy hafa ohatrany hoe misy lalan-dranomasina samy hafa de mifandona la ranomasina de miteraka ohatrany hoe miteraka herinaratra na hoe misy courant zany de aveo a iny zany rehefa tratran'iny zany le olona hoe sendra misy an'iny de tratran'iny de tonga de maty na vonjena raha de tsy voavonjo mihitsy a ary tsy mahavitra ny tenany ary io de mahafaty mpianatra matetika de kanefa nozy izy sy zay le tsy nazavaina aminao fa mba hoe tiana mpahafantarina fotsiny zany de lasa zany tanatin'ny ranomasina de nandeha tanaty ranomasina zany de io ranomasina zany fa mandeha tongotra aloha mandeha tongotra de milasaka ao anatin'ny ranomasina ao zany a rehefa mialalina de manomboka miakatra eo amin'ny ranjo de miakatra eny amin'ny tongotra de miakatra eny amin'ny kibo de eny amin'ny tratra de farany amin'ny tenda de minentika amin'izay de rehefa milentika amin'izay zany a de mahazo aina be
tsy hoe zany satria fanahy le nandeha tany fa sy nofo a de mahazo aina be de mandeha anaty ranomasina mazava be amin'ny alina de gaga zany ay zany anatina rano io a zay zany vao tena hoe nahita anaty rano amin'ny alina hoe mazava be nisy fotoana ihany a no nentiny anjely ihany koa nijery an'le hoe mankaiza daholo ny olona maty mankaiza ny sambo milentika mankaiza ny avion milasaka de hoe misy an'le hoe ansona hoe triangle de Bermude io zany efa hitako fa ity zany vao tamin'ny alina jiroko vavolombelona aminao de nijerena zany de fampiresaka de io izy misy olona be de be de nanontaniako le olona hoe nareo ve zany hoe efa firy taona no taty zay ozy izy efa ela de ny sasany teny hoe zay mbola vovetivety de ianareo ve hoe mahalala hoe rehefa maty ny olona de vovoka de iverina vovoka satria tsy maintsy alevina de ahoana ny aminareo zany satria zay le fanontaniana teny anjely hoe apetrao le fanontaniana hoe apetrao amin'zareo izy le fanontaniana mba misokatra ny sainao tsara hoe ny olona maty a de araka ten'Andriamanitra vovoka ianao ary iverina ho vovoka indray de ahoana ny fatanterahana zany a amin'ny olona maty anaty ranomasina ny olona zay anaty ranomasina zany le tsy hita reny ohatra hoe misambo milentika na hoe avion a milasaka tanteraka amin'zareo ve zany de nanontaniako hoe ahoana ny hevitrareo makasika an'le hoe vovoka ianao ary iverina ho vovoka indray fa rehefa maty ny olona de hoy zareo olona milevina any am-pasana no miverina vovoka fa tsy aty anaty ranomasina fa izay tsy anaty ranomasina velona nareo ve zany hoa inona nahatongavanareo aty zay ozy izy a niaraka tamin'ny sambo de nitondra entana be de be zany hoe ranomasina tany Tamatavy aloha tsara marina no nidiranay fa zay mbola nandeha tany de toizako zany le fijorona vavombelona aloha mba asapanona tsara de zay ozy izy efa ela taty de zay ozy izy rehefa nilentika le sambo niarahanay misy ihany koa mpanarato de vatana anay ity mihitsy no nilasaka tato de rehefa tonga ato izy de hoe ijanona atao anaty ranomasina sa ivoaka de tsy afaka miaina satria tsy maintsy maty de ho fato ve zany de iseho zany satria rehefa maty anaty ranomasina le olona de tsy maintsy mandeha ny fikarohana de iseho avoaka ny vatanareo nefa maty sa ijanona atao anaty ranomasina de velona de niteny zany zareo zay ijanona ty anaty ranomasina de velona to zay ho faty satria ny olona any zany mbola mahatahotra zany fatesana zany zay ozy efa namany maty fa zay sy lasa vovoka zany satria zay aty de velona tsara miaina ohatra ny olona rehetra de ozy tamin'ny inona ho any zavatra ho anareo be de be zavatra ty anaty ranomasina ozy izy ohatra nareo zany ozy izy mihinana concombre de mer de nefa aizany akanandreny de ozy tsy fantatro zany tsy fantatro zany de be ozy izy zavatra avelany aty anaty ranomasina hoaninareo olombelona any ambony tany fa aty aminay ozy be de be sakafo zavatra rehetra hitanao ambony tany reny de misy aty ihany koa izy de misy kisoa misy fano misy tortue misy karazana zavatra be de be misy omby de marina aveo azy zany de fiteo am'izay de ndahora ozy izy ianao dana ozy izy ianao ndozy ianao entinay teo azy zany efa tsy hitako sony le anjely niaraka tamiko fa ohatrany hoe tsy hitako zareo nankaiza fa za zany tany tonga de tamana ndo ianao entinay le olona gasy zareo tena voaka maro ary avy amin'ny faritany avy amin'ny firenena rehetra avy amin'ny firenena rehetra mihitsy zany de be de jerevako de misy karazana kisoa be couleur be zany hoe maro loko be de be zany tsy mitovy amin'ny kisoa aty amintsika kisoa aty manko zany de ohatra hoe tonga de fotsy de maintsy de ohatran'izay ny fahitako ny kisoa fa any zany tena maro be ny lokony de hafa mihitsy hay ve hoa misy an'reto aty nareo zany hoa mihinana an'reny de ny fampiresaka teo misy voankazo any misy karazana zavatra be de be maniry misy zavatra be de be maniry ary zareo de tena voky sakafo zareo de manana kitranotrano reny sambo reny any ipetrahany zareo fa izy fosiny zany refesina kely de reny ipetrahany zareo de misy ihany koa zany misy avion
de tsambo aloha zany tena besaka e de milasaka ao a milenjika de reny ipetrahany zareo de samy manana ohatrany hoe manana groupe zany de mipetraka amina hevitra anankiray de milamina tsara ny fiainany zareo fa sisy hoe fiainana tsy milamina zany zareo sy sahirana mitady hanina fa ao anaty ranomasina ao zany be de be sakafo de ao ihany izy zany mitady hanina hohanina zay ho sy misahirana zany fa ao ambany tena ao ambany ranomasina lalina de miaina ohatrany aty ambony tany zany hoe ambony zany io ranomasina io fa rehefa milasaka any faran'izay any ambany any zany ianao de miaina ohatrany asika aty ambony tany misy rivotra iainany fa izy fotsiny a tsy velona aty ambony tany tsony ny olona ao ary isika avy aty rehefa midina any anaty ranomasina de maty satria sy mazaka miaina anaty rano de jerevako tsara mihitsy zareo nareo eo fa nasa nofo e de ahoana ny fahitanareo anao izy izy fahitanao anay de ozy tam'zareo hoe ohatrany nofo nareo nefa ohatrany fanahy de zay nefa fanahy le makany de tsy mitovy mihitsy fa zareo tonga de nofo mihitsy de teo am'izay zany gaga hoe ay ve misy an'izao aty misy an'ireny sokatra reny misy karazana tortue misy omby misy kisoa misy karazana zavatra be de be raha trondro zany tadiavinao misy lehibe de misy kely ary misy ara tena hoe samy manana ny lokony a tena tsara loko be zany hoe tena fiainana anaty ranomasina de oza tam'zareo nareo zany aty mivavaka tsisy fivavahana tsony ozy izy aty fa efa tapitra tamin'ny fahavelomana tany ambony tany a ny vavaka ka na de ivavaka raha ozy izy a dia tsy henon'Andriamanitra intsony satria tapitra tany amin'ny ambony tany a alohan'ny janonanay tato ny vavaka nataonay zany hoe raha maty zany zareo a dia tapitra tamin'ny fahafatesany zareo teo le vavaka de zay ozy izy na ivavaka aza tsy misy mieno satria fa tapitra ny fotoana fahavelomana tany ambony tany izay afahana mivavaka fa miandry ny ranomasina moka ny maty ao aminy ozy izy de hiatrika fitsaran'Andriamanitra izay sisa de miandry ny fahatongavan'ny tompony amin'ny raha olanitra na miandry any amin'ny farany mihitsy de amin'iny ozy izy zany izay hiatrika fitsarana fa ianao nga ozy izy mbola petraka ambony tany de petraka ambony tany ao za de ny fampitantara ny zavatra rehetra nisy teo zay hoe ny fiainako mpanompon'Andriamanitra de misy ana ny teny efa avonenonay zany anaranao zany a ary olona nalaza ianao tam'zany de ozy a taminy hoe de nanina anao tsy nanatony be de be ny mpanaratsy ozy izy de zao a ianao zao voafefy anaty ranomasina ihany de be zany tsy ambaratelo ao de ndao ndray anao ozy izy ny karazana trondro zany tena be de be misy ngeza be misy kely za moa sy natahotra satria tsy afaka hoanin'ireny ohatrany hoe ansansa tsy azon'ireny hoanina zany satria fanahy fa tsy nofo de zareo ao ndray nefa zany tsy misingevana aty ambony fa tena any amin'ny farambany ranomasina de any nefa sy tongana trondro any satria fiainan'ny olona zany hoe fa sy misy rano tsony fa efa fiainana ohatrany hoe fiainan'olombelona ohatrany aty ambony tany a de miaina misy rivotra tsara de sy zakany trondro le izy fa le trondro zany trondro zany anaty ranomasina ihany de zavatra rehetra zany ohatrany aty ambany zareo de mahita ranomasina eo ambony zany voafefy ao ambany ao zany zareo tsy mahazo mivoaka ao de be de tena voro misy moa zany zareo tao de nanatonany zareo mianso hoe avy fa ohatra zao misy vahiny a tena hoe tsy mahay teny gasy be de be kosa nefa ny gasy tanatin'izany misy aza ny mpanao baolina teto Madagasikara taloha tany mety fa ela be de nandresy avy tany ampitan-dranomasina tany zareo de nisy nanimba zany ny fiaramanidina zay ny ran'izy ireo de nirehitra teny ambony teny de lasaka anaty ranomasina de mbola any zany zareo am'izao be de be gasy any de zareo moa zany ny fampitona natona teo de hoe nareo zany tena miaina tsara zay io zary tena misakafo zay mola vatana hitany ambony tany zao vatana hitanao zao fa zay fotsiny ozy izy zany
mietrehitra hoe raha hipotra avy eto anaty ranomasina ka ho faty de ho hita ny fianakaviana de ilevina anaty tany de napakevitra hoe aleo ihany zay hijanona ato satria raha ho any ambonin'ny tany nefa de sy maintsy maty singevana anaty rano any de ho hita ny fianakaviana fa izy ozy izy rehefa hoe singevana anatin'ny rano zay de sy maintsy hita ny fianakaviana zay kosa zany ifanarahana de nefa nozy izy mety hoe afaka 3 andro na 2 andro de aleviny na hoe indray andro rehefa hoe hitany hoe simba be de aleviny de ho anaty tany ve ho anaty fasana ve de nalaina ihany ozy izy zany nijanona ato zany zay ozy miandry ny tompo de ndao ozy izy anao entinay fa misy faritra ity de io zany izay janona ny sambony zareo le milasaka iny le milentika iny de any ny toerana misy an'zareo de nentiny zareo moa zany de misy efitra zany de hoe misy efitra ny lehilahy zany de misy efitra ny vehivavy fa misy any ankalamanjana izay afahana mifanerasera mitady sakafo ohatran'ny olona sakafo fa be deaibe zay zany hoe ny olona maty eo anaty ranomasina maty ny fiheverantsika azy ary ny ranomasina de amoaka ny maty eo aminy de fomba fiteny misy hoe maty fa ry zareo zany tsy maty fa velona ary miaina tsara ao anaty ranomasina fa ilay olona maty vovoka ianao ary iverina vovoka indray de rehefa maty de alevina na dorana azy ianao tsy maintsy iverina vovoka fa ny olona maty anaty ranomasina ka tsy hita de tsy lasa vovoka izy satria tsy maty izy fa miaina tsara fa voafefy ny ranomasina tsy mahazo mivoaka miandry fitsarana de za moa ny tenin'zareo hoe nareve zany mbola tsy nahita ny tompo misy mbola sisy nizaniza nandalo teto mbola sisy nizaniza ozy nandalo teto za hitanao zao ny eo anjely nitondra anaty fa to tsy hitako zareo am'zao zay o sy nahita anjelina anatitra anao zany fa ianao tonga de napasahina be anao avy any de nandeha mafy be de ianao no hitanay fa zay tsy nahita anjely zany hoe na misy anjely azy zany tonga de tsy hitandrareo akory satria miafinendrika ary tamin'ny fotoanany fampiresahana io sy nisy anjely mihitsy tsy hitako le anjely nitondra ana fa zarery any tany de misy moa kristianina mivavaka tsara misy amin'ny fiangonan-dehibe de misy amin'ny fiangonana zandrany misy an'ireny vavaka amin'ny hoe arabo reny misy karana be deaibe zany misy no samy misaky ny fivavahany ny olona fa tonga tao zany de miteny le gasy hoe mba hitory io teny zay hoe inona zao teny mba ho fampaherezana omenao anay tenin'Andriamanitra fa ela sy nandrenesanay an'izany de nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'zareo teo moa zany za zareo zany na de hivavaka aza fomba zany misy ihany kristiana hoe zatra mivavaka de mivavaka foana zay ozy na enona na tsy enona de vavaka foana satria efa mahazatra anay zany de fa misy kosa zany hoe tsy mivavaka satria efa fantany hoe sy maintsy atrika fitsarana de nareve zany tsy matahotra ny fitsaran'Andriamanitra de nyteny moa zany zareo matahotra zay fa tsy hitanay hoe inona ny ataonay zay tsy afaka maninona tsony fa tsy nandehananay tany ambony tany hoe hitany fianakavianay ozy izy ny fatiny zareo zany de le hoe alevina misy zany sy zakan'zareo de zareo nijanona ao anaty ranomasina de miandry fitsarana fa zay ozy izy tsy maty ka nazavaiko hoe ny olona maty mankony de ninona fiazakazana ny ambony tany ninona lazanao ninona voninahitra ao ninona fahaizanao na manahoana ny toerana misy anao tsaro fa rehefa maty ianao vao maty de miala ao anatinao ny fananao de efa hiatrika fitsarana zay raha ohatra ianao zany ka hoe ohatra zao tosika mijanona pieny fotsiny ianao mitsonja-peo ty zany nefa fantatro tsara ny marina fa tokony anompo an'Andriamanitra ianao ry tokony anao dingana de anao nefa mietrehitra hoe za manamboninahitra ka mety mietrehitra anao aiza moa ny ahitako akanjo entinany za ve ohatran'izao ny fiainako za olona mpanasa lamba na hoe za olona mpivatry ny amoron-dalana sarova nefa fa Jesosy tompo tsy mifidy tavan'olona zany tsy mifidy tavan'olona ary sarotra be jiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa raha maheno de manatona manapa-hevitra fa tsy hainao na afaka piso na manahoana teo zao ohatra hoe nisy an'le coronavirus iny besaka n'olo malaza manamboninahitra maty tamin'iny de tsy hainao ihany koa zany satria iveriny iny zany de raha ohatra ka miveriny iny de tsy hainao na manahoana ny toerana misy anao tsy voatery hoe arety mandringana corona fotsiny fa mety zavatra hafa ka ny andro misy rehefa tapitra tsy maintsy lasa na tsy marary azy ka tsara zany ny vavaka ihany nampaherin'ny olona tao anaty ranomasina tao zany hoe de ozy zareo ndao ianao ozy izy ijery ny tranonay de misy sambo be de be raha hoe mbola sambo
Ary eo anatin'ny sambo io dia mbola misy conteneur be deaibe. Misy conteneur be deaibe fa tsy novakindry zareo ilay izy satria tsy azo ampiasaina ao anaty rano. Ohatrany hoe fiara zao ohatra anatin'ny conteneur anankiray ohatra. Dia mety be deaibe. Dia atao inona anaty ranomasina ary zany le fiara. Zany hoe besaka ny entana fa tsy azo nizaniza, tsy azo zareo atao ninninina. Raha ohatra zao ka hoe misy ohatra hoe biscuit zao ohatra. Dia nefa tsy azo hohanina anatin'izay, tsy azo hohanina anaty ranomasina ireny. Fa tsy maintsy raha hivelona anaty ranomasina ianao zavatra ao anaty ranomasina ihany. Ohatra ny anahy zany satria be deaibe conteneur dia tsy hainao raha misy entana ohatr'izany. Ohatra ny hoe ireny karazana paty ireny ohatra dia tsy azo hohanina ireny. Dia misy conteneur be deaibe ao zany mbola tsy vaky. Dia nanontany an-jareo atao inona zany entana be deaibe anaty sambo reto. Dia misy moa sambo mpitondra entana dia misy indray zany mitondra olona nefa misy entana ihany. Dia ozy izy hoe reo izy dia efa mijanona ho fananan'Andriamanitra. Mijanona ho fanan'Andriamanitra io dia tsy misy makitika. Fa ny farany zany io dia mbola seho avokoa ny zavatra rehetra miafina rehetra. Mbola seho avokoa zany dia reo zany mijanona ho fanan'Andriamanitra ary tsy azo kitihana. Kanefa ao anaty sambo dia misy efitrefitra be deaibe hipetrahany olona ankoatra ny toerana izay misy entana. Dia ao zany zareo mipetraka. Ary sy mbola voatsela akory nisiany zany hoe sambo zany fa efa hatramin'izay nisiany tany dia nanomboka hoe nisy fandraisana anaty ranomasina nanomboka tamin'ny andro Solomona mpanjaka ny Israely dia efa nisy ny sambo vezivezy dia ao anatin'izay zany nisian'izay sambo milentika zay dia misy entana ao anatin'ilay sambo. Dia zay zany ny zavatra hita hoe ao anaty sambo. Dia misy indray roplanina moa fahatarasika azy. Dia misy indray ohatran'ireny efa izy zany efa rafesina be. Dia misy kosa nefa n'izany azo ipetrahana ihany. Dia milamina be zany ny fiainan'zareo any. Tena sy nampoiziko mihitsy. Ary efa nahita an'izany ihany za hoe triangle des Bermudes zany fa tsy araka ny fieritreretan'ny olona hoe triangle des Bermudes dia ohatra zany mihitsy. Fa izy zany toerana izay misy olona. Dia rehefa misokatra io dia zay zavatra mandalo dia voasintona daholo. Dia joroam-belona fanindrony mahakasika ny ranomasina ihany. Ny mahakasika ny hoe ny ranomasina indray zany joroko vavolombelona amintsika fanindrony rehefa niala teo za dia nasa hoe za aloha andeha amin'izay fa hitady an'ilay anjely dia nateterin zareo dia rehefa izaho amin'izay hipotra dia zareo nilentika. Dia ilay anjely zany nefa nihitako ary ampita dia ny sasany indray mandeha ambony ranomasina dia lasa zay andeha ambony ranomasina indray andeha toerana lavitra dia ozy ilay anjely ndao ianao entina any amin'ny toerana hafa dia mba hijorova volombelona ambarao gasy namanao zavatra misy fa efa nahita zavatra be deaibe ianao dia ampahafantarina anao ihany ny aty. Nandeha tamina ranomasina anankiray indray zay miala lavitra ny Madagasikara fa nanidina moa tamin'izany teny amin'ny habakabaka teny satria niakatra mihitsy. Dia nanidina dia rehefa tonga tany dia nidina tao ambany ranomasina ndary ianao izy dia nidina teo dia misy olona mitsena zany tobon'ny satana tao enjana be tobon'ny satana tao dia misy lehilahy tonga dia miaingo be tena miaingo ary manao kavonila izy dia miaingo be tena hoe manao an'ireny fanapahan'olona ankizilahy volo reny dia hoe ny amin'ny sisiny atao fohy dia eo afovoany eo asiana somary avoavo dia manao kavonila dia mitanjaka eo ambony izy bokonozatra be dia aty ambany izy zany manao an'le patalohan'le ankizilahy ohatra n'le manara-batany reny tsy haiko ny anarany. Dia le manaraka ohatra ny manara-batana mihitsy zany azoko razana anazy. Dia reny nataony izy mikavonila dia nanatony izy aninona ty ianao izy ianao ve ozy sy olona ohatra zao tonono ny anarako dia eno za misy ny tenenao zany aninona ty ianao izy ny anjely nanatitra anaty dia andeha jery zavatra ty fa izy ianao Lucifera ozy izy aninona ty amin'ny fanjakan'ny satana ianao.
De hoy izy tamin'ny mikitianay eo moa ianao raha sy ataon'Andriamanitra mahita fa zaho la zanak'Andriamanitra sady sy safidiko nankety fa ny anjely nanatitra anahy. Vao niteny aho hoe misy anjely nanatitra anahy tonga de lasa izy. Ary izy zany de ohatran'ireny le olona mipetraka aty ambony tany ireny mihitsy ny ataony. Be de be mpanompony manarakaraka anazy mitenditeny gitara ohatran'ireny mpitendry gitara amoron-dalana ireny sisiny arabe reny. De mikavonila de sotrosotro zavatra be de be io zareo ohatrany hoe sotro zava-pisotro mahamamo de mifokafoka reny karazana sigara isan-karazany mihitsy. De maromaro zany zareo de ina ozy andehananao aty. De viteo moa zany efa niteny hoe tsy haiko zany fa zany ny fomba fiteniko tany. Hoe mikitiana eo moa ianao raha sy ataon'Andriamanitra mahita ianao de mikitiana eo tsara fa anjely nitondra anaty. Vao naheno izy anjely nitondra anaty to de lasa izy nihodina tany. De nitsiotsioka be de be tena nitsiotsioka teo izy ohatran'le olona mametraka tanana anankiroa ambany lela reny de mitsiotsioka be. Zany ray nefa zany tsy matahotra. Tsy matahotra za amin'io fa gaga fotsiny satria mahita zavatra tsy fahita. De nanatona teo zareo de ohatrany hoe sakodina zareo nova zareo boribory de fa inona mihitsy ataonao aty fa ahoana mihitsy. De aveo zareo manao fiteny lanitra Lucifera zany mbola mahatadidy le fiteny lanitra foana zareo efa nazeran'Andriamanitra ty ambony tany mbola mahatadidy de manao fiteny lanitra de fiteny lanitra haiko. De hoy za tamin'zareo za azanova fiteny lanitra fantatro ny teninareo zany fa tsy makitika na zany nareo fa tonga ty fotsiny fa tsy fantatro ny antony. Ianao zay ndeha tsikilo zavatra ataonay ity anga zay mikitikitika amin'ny fiangonanareo enonay ane ianao miansy ady anay hoe vaky ny ady amin'ny Lucifera fa Lucifera ndray tsy miady ambevavy zany. Tsy miady ambevavy taiza hoay ianao fa inona tsinona sy efa nataonao tamin'ny vehivavy reny jerevo voany vehivavy fa mpanaovinareo fitafy tsy mendrika mandoko volo manao kavina manoloko mena mametaka an'ireny manamboatra volomaso reny manao vernis manao fitafy tsy mendrika reny zany de lazainao fa tsy avy aminao daholo reny. De hoy izy hoe raha zany ray aloha de miara-minako ny manao an'izany fa sy za zany ety mpanjaka avy eo ianao de ohatr'izao ny paozinao mangina anao fa tia milapako de lasa ry zareo de za zany tsy hitako zay atao de avy zany nisy olona anankiray nanatona de nanatona anazy zany anjely anankiray mitovy zany hoe manao ohatrany hoe manao fiarotratra zany indray izy de mitazona rojo vy eny an-tanana mitazona rojo vy ngeza be eny an-tanana de ndao izy fa za hitondranao aty fa efa nitenen'ny anjely namako ianao ve ho anjely zao izy za matahotra anao fa sy anjely zany ianao anjely zao izy de teo moa zany izy nifampiresaka tenin'Andriamanitra teo de hoy izy Lucifera hoe reny ane ny mavoanareo izy Lucifera efa tsy amin'ny fanjakanay ve zay de mbola tonga havanareo ihany. De hoy izy lay anjely zao izy anjely piaro ny fananan'Andriamanitra fa ato anaty ranomasina hozy izy misy fananan'Andriamanitra be de be tehirizina fa Lucifera reo izy taty arina fa fony Andriamanitra voalanao ny ranomasina tany am-poalohany de fanafenan'Andriamanitra ny arenany reny karazana zavatra hitanao reny de arenan'Andriamanitra na ireny trondro reny aza de an'Andriamanitra ary misy arenan'Andriamanitra zavatsoa be de be aty. De hoy za taminy hoe fantatro ihany zany reny karazana ohatrany hoe misy sambo milentika de misy enta anaty cotonera de zay reny ozy izy zavatra namboarin'olombelona fa zavatra sy nataony tanana mihitsy fitahina ozy fa mbola entiko any ianao fa ndao aloha ozy izy de namakivaky teo amin'ny Lucifera teo zay sy sary Lucifera mihitsy fa ohatrany hoe mangarika izy zany mijery an'le anjely de lasa zay de nase olona anjely teo hoe retozy izy atozy izy misy orinasa ngeza be any Lucifera fanamboarana lamodym-behivavy ao anatin'ny orinasa io zany de fanamboarana lamody zany de ao anatin'io fanamboarana an'ireny efa vita zany izy reny vao mody ahodina ny ambony tany hoe aty ambony tany moa zany vevery fa mbola anaty ranomasina foana za mitantara de aty ambony tany zany ohatrany hoe famoronana karazana ohatrany hoe haingo rehetrarehetra misy fanjairana lamba misy orinasa ao mamoaka lamodina akanjo am-behivavy ana lehilahy mamoaka misy ny sasany manao akanjo fotsiny misy sasany an-dehilahy fotsiny akanjo ambony de misy ny fanaovana pataloha ana lehilahy
ary tsy lany hoe modèle na lamody zany mihitsy zany. De misy ihany koa zany orinasa mamokatra an'ireny karazana haingo fotsiny, ohatra hoe crayon-cils moa nalalako anazy tamin'izay mbola kely fa tsy haiko zay zavatra be de be mivoaka am'izao. De ohatra ny hoe kavina sy anatin'le kavina fa amin'ny orinasa anankiray ohatra ny hoe lokomena, de be zany ny zavatra hoe misy eo anatin'izay. De crayon-cils de karazana vernis maro be, zay zany ny zavatra misy zavatra be de be. De gaga moa zany za hoe ay moa zany misy orinasa, de misy ihany koa zany mamokatra ohatra ny hoe firavaka fotsiny ohatra, firavaka fotsiny de be ny peratra na volamena io na plastika io na vita volafotsy io na inona de misy orinasa ihany koa ao anatin'izay. De misy ihany koa ny orinasa anankiray manodina taolana fotsiny, mifangaro daholo ny taolam-paty, taolataolan-javatra rehetra, de io zany atao vovoka de zaraina amin'ireny mpanompo sampy reny. De be zany ny zavatra nambaran'le anjely anahy. De gaga be de reto daholo izy asan'ny losifera ty, fa mba teneno le olona fa raha ohatra ozy izy ka hoe t-shirt ohatra misy sarisarina saka na hoe voay na be ny marika, aza mba manao andreny. Ny vehivavy any kosa tokony ravaka mihitsy, fa nazavainy anjely zany satria nijanona elaela zay roa nipetraka. Zany ndray zany tsy natahotra mihitsy rehefa fantatro izy hoe mpitahiry ny fanan'Andriamanitra, fa nanontaniako izy fa manina anao mitondra ny rojo vingeza be io. Za ozy rehefa misy devoly manany ihany de fatorako amin'ity tonga de entiko de fatorako izy de tsy ovahana mihitsy mandra-pahatonga ny farany, fa reo izy sy sa mijery akory reo rehefa za mandalo. Fa izahay miaraka amin'Andriamanitra tompony ranomasina, fa reo rehefa nampijinona avy tany an-danitra tany de ny sasany any ambony tany de ny sasany any anaty ranomasina. De tenenina moa zany hoe le any ambony tany zany aiza de ozy hoe ny olona any ambony tany ozy izy ny devoly lasaka avy tany an-danitra mipetraka tsy ambony tany de mipetraka ny tranona jentilisa tsy mivavaka, de mipetraka ny tranona pino miverin-dalana. Zay zany ohatra ny hoe anao zany pino miverin-dalana de efa feno devoly zany mipetraka ao an-trano ao, na ihany koa zany hoe jentilisa tsy mivavaka mihitsy de efa feno devoly ihany koa mipetraka ao an-tranony ao. Fa devoly zany sady tsy manofa trano tsy manamboatra fa mipetraka any an-tranona jentilisa be de be na ireny olona mivavaka sadasada reny, ohatra ny hoe mivavaka mangasika sady tsy mangasika tsy mafana fa vavaka pahazarana. De zany ozy izy mahatonga ny olona rehetra mijaly satria miara-miaina amin'ny devoly miara-matory amin'ny devoly de zany mahatonga le hoe fanahy manambady. Zay zany nazavaina be de be ny fanazavana izay nataon'ilay anjely tamiko ka raha misy devoly ozy izy zany manany any anahy de ho fatorako amin'ty rojo vity izy, ary ty ozy tsy miala amiko zany isaky ny mandeha, de fa besaka zany hoany ny fatoranao reny ozy izy sa manany any anahy zany, fa vao mahita anahy reny de mitsoaka. De ambarako anao daholo ihany zany ozy izy ny zavatra ataony zareo. De za moa ry havana gaga tamin'izany gaga be zany hay misy tsy ambaratelo be de be tahaka an'izany any anatin'ny ranomasina any. Ya zay ngamba no ambarambara mahakasika ny ranomasina de hitra fandarana faharoa sika rehefa avy eo.